de zakao amizay avy reny le fimezana damadama teny nataonareo fimezana ny Ravalomanana iny avy reninareo mimeheza fa io vokany io vokany le fimezanareo an'le damadama tenen'ny Ravalomanana nefa igny ro solution tsy nampijaly rano Antananarivo. Karaha ohatra raha vatomanga ny ambadika inona ny problème lisany raha vatomanga ny ambadika eo fanany Madagascar eo tsy zarakozeny lisany satria lisany malemy fedranto pour lisany rehefa reo dinosaure reo no manao vola amina firy miliara ny apokan'ireo tsy hita zarateny lisany fa le bois kely manamboatra pompe fa zara volan'le ry manino ry manana katikatra manino lelike mba mangina raha rehefa tsy manana bofo Faly miarabantsika jiaby manaraka ny chaîne YouTube vaovao malagasy ny raharam-pirenena no zaraitsika eto araka ny hitantsika fa nihokevitra tamin'ny vidéo teo izay nataon'ny namahora sy beaucoup lehilahimahitsiambo mahakasiky ny raharam-pirenena izany hitsandaniny kosa nefa amin'izao fotoana izao ty naneho hevitra ny filohan'ny voamerany angovo eo anivona teny miram-pirenena Rajoelina-Tsy fa ady any Eropa no mahatonga ny délestage vokatry ny ady zany dia any Eropa no mahatonga ny olana ny angovo eto Madagascar ho izy tamin'izany ary olana ny resaka solika no io ady io ary misy fiantraikana any amin'ny firenena maro io ady any Eropa io fa tsy eto any Madagascar ihany ary isika ihany koa no anefa tsy mbola afaka miantetra amin'ny fampiasana angovo azoavoazina tanteraka hoy hatrany manko izy tamin'izany ary ity vaovao ity dia atao amin'ny vaovao 24/7 SIM radio tamin'izany fa nokevitra n'izany mipetraka ary ny fanontaniana mauvais vosambany zareo ve nitondra any firenena malalatsika ity efa elany ery zareo reto teto efa 4 taona 70 sady 50 taona zareo tamin'ny fitondrana ny ray andraikitra tamin'izany fotoana izany ary arakan'izany ihany koa dia hitantsika manko fa nihokevitra zany dia nitoherina ary nomeherizany zareo ny fanehokevitra nataon'ny filoha Marc Ravalomanana tamin'ny débat izay nataony tamin'ny filoha Andry Rajoelina tamin'izany fotoana zany araky ny vidéo hitantsika rehefa avy eo fa nehokevitra nataony namahora mpisehatra amin'ny resaka Facebook izay ary tena mahagaga satria raha nanaraka zany teny filoha Marc Ravalomanana izay dia mety tsy nisy ary angamba mety ny hena angamba raha tsy ataontsika hoe tsy mijaly hoatran'izao ty ary zany ihany koa manko no nataony débat tamin'izany dia nomeheza zareo ary tsy fantatry ny filoha Andry Rajoelina makasiky ny dame na dia niezaka nanazava aza filoha Marc Ravalomanana tamin'izany ary hitantsika manko andao ary jerentsika zany fa nehokevitra natao namahora izay ino mahavy Antananarivo mijaly rano ananiko zao ino gn'antony de tsotra nimezanareo Ravalomanana tamin'ny propagande tamin'ny 2018 moa propagande iny rehefa nanao fasefasy tamin'ny président Andry Rajoelina nataonareo fiomezana Andriamatoa Ravalomanana hoe dame foana ny solution amin'ny resaky rano Madagascar eto nataonareo fimehezana nareo Antananarivo ao mihitsy ny tena nanao fimehezana ny Andriamatoa Ravalomanana dame kakakakaka akory ananiky zao akory ananiky zao apody any fimehezanareo resaky dame teneny igny nefa ro solution tokony nataon'ny fitondrana de nataonareo fimehezana fa tsy haiko méga 40 méga octet ay 40 méga octet-nareo dame solution resaka rano proposé ny Ravalomanana nataonareo fimehezana de zakao amizay avy reny le fimehezana damadama teny nataonareo fimehezana ny Ravalomanana iny avy reninareo mimeheza fa io vokany io vokany le fimehezanareo an'le damadama tenen'ny Ravalomanana nefa igny ro solution tsy nampijaly rano Antananarivo fa nataonareo fimehezana de zakao amizay le fimehezana dame da fimehezanareo an'le dame zakao ao fa io vokany io bidon jaune eraky ny tanàna haingo tanàna feno bidon jaune milahatra rano ndraindray bo rano-potako koa ro menanareo ao zakao ao gn'anareo le fimehezanareo damadama ny Ravalomanana igny
ilainareo le dame amizao. Ilainareo tsara le dame nataonareo fimezana iny amizao. De aza tonga saina foana. Fa enoy foana gny resaky n'olo-pahavandy. Le olo-pahavandy foana ameo bravo ameo merci ao. Araka hitatsika video niseho zany dia tokony ho ohatran'izany ny fotafotrasa no lahara-pahamehana atao fitondram-panjakana fa tsy fitsapatsapana na resaka fotodrafitrasa izay ataontsika hoe tsy lahara-pahamehana na tsy priorité any vahoaka malagasy. Ary hitatsika zao ohatra zao ny téléphérique, ohatra zao tanamasoandro, vita tanamasoandro efa mitsanga misy fondation mandeha ve rehetrarehetra. Ary téléphérique tia zana dia vita aza lahara-pahamehana ve sa tsy lahara-pahamehana. Raha anontaniana ny vahoaka malagasy rehetrarehetra 30 tapitrisa na 30 millions, inona ny lahara-pahamehana reo vahoaka malagasy? Tsy maintsy miteny zareo jiro sy rano io no ataontsika hoe ny voalohany. Na dia tsisy vola aza fidiram-bola zareo, jiro sy rano aloha ny priorité. Io ny lahara-pahamehana. Fa fitondram-pandrakana ity tsy mahafantatra an'izany ve? Atsika dia sous-développement na firenena andalam-pandrosoana. Miainga amin'ny fototra izay ijoroana aloha ny firenentsika ty. Atsika ne maro ny rano, lakan-drano, maro ny zavatra tokony ahodina, tsy ampidraly atsika resaka jiro sy rano zany. Fa tsy mazava fa maninona raha miala raha ohatra tsy mahomby fitondram-pandrakana izay tariny filohampirenena Andry Rajoelina ty. Ny fahendrenany dia miala amin'ny fitondram-pandrakana fa tsy hoe forcingnao manao forcé amin'ny fitantanana ny firenena. Manao ataontsika hoe tsara tantana ve? Satria zareo ny zao mitady excuse miala bala rehefa tratra ohatran'izao dia hoe noho ny hoe zavatra ady any Europe. Araka ny faneho-kevitra hitantsika faneho-kevitra nataony filohan'ny voamerany angovo ao amin'ny antenimieram-pirenena Rajoelina-Tsy teo fa hoe ady any Europe. Eo ihany koa rehefa tratra ihany koa zareo hoe noho ny sambo, noho ny corona, noho ny rehetrarehetra efa 4 taona fitondram-pandrakana ity nandray izany fitondram-pandrakana ny filoham-pirenena Andry Rajoelina nanomboka tamin'ny zany tetezamita hatramin'izao ty. Efa ho demanda firmanda zay excuse miala bala miala olana amin'ny resaka problema manjady ny firenentsika. Araka an'izany ihany koa hitantsika zao faneho-kevitra nataony lehilahimahitsiambo mahakasika ny Gascar Fenosoa hoe iza marina moa tena sponsor na manohana ambadika nyty Gascar Fenosoa ty. Hoe fa maninona zany hozy izy no Gascar Fenosoa foana no atao tsy misy zany hoe miteny any filoha teo aloha Marc Ravalomanana na filoha Andry Rajoelina. Ny problema eto ane antsika eto raha manao analyse tsotsotra dia zao izay tsy maty Manota na hoe tsy famohana fa nahadiadiana lalina mahakasika ny zava-doza nisy teto an-tany sy firenentsika. Tsy ho resaka propagande io ihany, tsy resaka faneho-kevitra resaka hoe ihotrinona vola lany tamin'ny propagande, fa maro zavatra nisy passé na ady lehibe na fanonganam-panjakana faty olona, aina olona maty tsisy fanadiadiana na nanomboka tamin'ny zany 2009 fanonganam-panjakana. Iny fanonganam-panjakana tamin'ny 2009 ty manko misy vidéo tapatapany afaka ho jerentsika rehefa avy eo. Iza ao anatin'ny vidéo ty nefa misy fanazavana fa maninona ary fitondram-pandrakana, ny fitsarana, ny ACC rehetrarehetra. Fa maninona tsy mandray ny miaramila ny polisy gendarme tokony handray andraikitra fanadiadiana, famohana fanadiadiana lalina mahakasika an'ity satria ain'olona no nafoy. Nisy entan'olona no robaina, maro n'olona ataontsika hoe very fananana, tokony hisokatra zany fanadiadiana zany. Fa matoa ny mpitondra fandrakana tsy manokatra zany fanadiadiana zay dia miraitsy kombakomba zany. Ary fantatra zareo fa ciblera zareo fa ho diso zareo ao anatin'izany satria zareo mihitsy ny nataontsika hoe nitarika ny olona no nanao cinéma ty araka ny faneho-kevitra ao anatin'ity vidéo faneho-kevitra rehefa avy eo ty. Manoloana an'izany anefa araka ny tenentsika teo mahakasika ny faneho-kevitra lehilahimahitsiambo fa hoe sponsornazy izy mety ino moa no olana izy raha ohatra ka hoe ataontsika hoe père bleu na mamy Ravalomanana no manohana ny Gascar Fenosoa. Mety ve zany raha ohatra ka hoe olona efa hita taratra reo efa malota ane reo araka ny faneho-kevitra ny vahoaka malagasy satria misy fikambanana zareo ao anatin'ity zavatra ty. Raha ohatra ka hoe mbola mety amin'ny lehilahimahitsiambo zany fitantanany Andry Rajoelina, raha ohatra ka hoe Andry Rajoelina-Tsy mamy Ravalomanana zany mbola ambadiky ny Gascar Fenosoa, mbola mety amin'ny zéro zany fitondram-pandrakana ty. Raha te hampiala ny fitondram-pandrakana sy riforongana na réciprocité ataontsika hoe ao ambadiky ny ao ny mamy Ravalomanana reto
tsy mety zany mbola hoatr'izao foana ny zava-misy eto an-tany sy firenetsika satria fitiavan-tena no ambadikiny ao satria mety hoe hamerim-bola i Gascar Fenosoa satria reo ny sponsornazy ary hitantsika amin'izany miaraka amin'ny vilia amin'olona efa maloto mafia rehetrarehetra ve ianao ny vahoaka malagasy azy akivy ary marina ny fanehoan-kevitra n'olona mpisehatra réseaux sociaux fa hoe ianao Gascar Fenosoa raha ohatra ka hoe manana sponsor efa fantatry zao fa mba hanambotry firenena dia miraitsykombakomba koa zany ianao anatin'izany koa izay ny zava-misy eto an-tany firenena itsika ndao ary jerentsika zany fanehoan-kevitra ary zay ihany koa ny zavatra naviko zarentsika eto tompolaisy tompoko vavy asadino hatrano miabone na manao zay na manao commentaire afahantsika matsaratsara zavatra izay ary aorian'ny fanehoan-kevitra nataon'ny lehilahimahitsiambo zay dia misy vidéo fahatsiarovana mba hisaintsainana ny génération vahoaka malagasy izay fanonganam-panjakana ny tariny filoham-pirenena Andry Rajoelina izay amperinasa ankehitriny izay manao eskizy mialabala amin'ny fahoriana sy fahavoazany manjady ny firenena malalatsika izay. Gascar no tsy mahazo manana source de financement fa izy moa iry nisy nantany ve volalan'ny izy moa i Ravalomanana amin'ny zavatra ataony rehetra io top 10 amin'ny Afrika a milliardaire izy moa i Ravalomanana nisy nantany ve avyaza le volany de inareo de metratra fa nivarotra ronono pot nivarotra pona yaourt amin'ny bicyclette zay mahatonga anazy multimilliardaire tsisy nantany mihitsy fa manina le boîte kely no amerdena no atao ansalamba sanandro fa rehefa tsy manana proof fotsiny de manginy fa tsy manina le bande force nareo anao ina moa zany ampamoaka public fa manina anjaran'le ry nareo manana soupçon nareo no zany nosopotakazy de anjaranareo no mitona le proof avoay gazety fa tsy anjaran'le ry hoe mangataka ny Gascar ho ny zira masay manemany io hoe porofony ny vola pompe ve namboarin'ny Gascar de zany no hitabatabana avyaza le vola nanovalina pompe vola amina 4 millions de dollars 4 millions d'euros ny ampiasan'ny Rajoelina amin'ny campagne ina zavatra tehinisany io sa hoe boikely de ina moa zany atao manemanina fa raha vo le gros ina moa zany gros poisson tsy atao ninina tsy salisa ny tena azy de le boikely foana ninjeny boikely foana zay le izy fa raha ohatra manam-polo zany avoay fa tsy le anjanjaran'ny Gascar ny amboaka zay ka raha ohatra raha vatomanga ny ambadika inona ny problème an'lisany raha vatomanga ny ambadika eo okey ontany okey bispeter zay le fandehan'izy ka raha ohatra raha vatomanga iny azo lisany atao fa manina ny Gascar ny poretina raha vatomanga ny ambadika ka raha vatomanga efa tambadiky nizy koa moa raha vatomanga inona tehin'lisany io makaleo be le ina moa zany le acharnement le harcèlement sy le acharnement amina pandikely vo manomboka vo manao politika iny ninjena fa retsy dinosaure zany nandetika ny Madagascar reo de dinosaure niletra ny fanany Madagascar reo tsy sarakoziny lisany satria isany malemy fait drampour lisany rehefa reo dinosaure reo no manao vola amina 4 milliards ny apokan'ireo tsy hita zavatra tehin'lisany fa le bois kely manamboatra pompe fa aiza raha volan'le ry manina ry manana 4 manina lelike mba mangina raha rehefa tsy manana profo ohatra dia any vahoaka Ambositra dia ny commune urbaine Antananarivo ianao no manapaka le matompo ray ministra fa fony ny commune urbaine Antananarivo omena ho an'ny gouvernement tatetezamita io toeran'io satria demokrasia mivantana no ataontsika androany ho alaintsika androany ve ny lapatsika tonga dia mandeha zany tsika zao akany lapana rehefa samy zizidy zany dia naroso tokoa ny vahoaka izay tao anatin'ny hafanampo verikiry ary efa voaomana fa akany lapa tsy ny andrela nefa fa dia toy izao ny toy aho
raha ny fitantarany letona colonel Sarla Andriana Soavina indray dia tsy miaramila indray no nitifitra tao fa mba hampahomby ilay tetikady izay nifampitiniana no malina iny dia nisy ny olona napetraka meloha teny amin'ny toerana manodidina. Dia lazaina amin'izay fa le olona avy aty amin'ny palais aty no nitifitra n'le olona. Izy le olona le nirany avy ato. Lilison ny no nitifitra olona sy ny olona netiny. Izay ny olona nitifitra tao Botsoroatra. Rajoelina ny orchestreny zay. Na le fanoranan'le olona nankeny Botsoroatra, na le fanoranan'le olona nitifitra, izy daholo no tompona afaka tamin'izany. Tao anatin'ny fitondrana retezamita dia olona nomena toerana manokana ny commandant Lisson René de Roland ary tsy nisy nanokatra fanady adina mihitsy mahakasika izay nambaran'ny letona colonel Sarla na marina izany na tsy.